mitodika manokana amin'ireo faritra mandrafitra ny faritany Fianarantsoa ny filoham-pirenena. Nandritra ny 5 taona nitondrany dia nitsidika matetika ireo faritra ireo izy ary tsy nanao ambanin-javatra ny famalinana etaetam-ponina. Isan'ny zava-bita lehibe indrindra nataon'ny fitondran'ny filoha Rajaonary Mampianina teo amin'ity faritra ity ny fanavaozana tanteraka ny todran'ny Vohitsambo, distrikana Ambalavao, faritra Matsatra Ambony. Todran'ny notikanana ny 17 Aogositra 2024 izay efa teo nandritry ny 20 taona ary manondraka velara-tanimbary 700 hektara mandavan-taona. Mahatratra 470 kilometatra ny tatatra mizaran'ny rano izay mamatsy ny komina Ambohimahamasina, Ambinanjivoka ary Anjoma ka fianakaviana 900 no misitraka izany. Tsara ho marina fa fanavaozana voalohany tao anatin'ny 20 taona izay izao natao izao. Tsapa avy hatrany ny voka-tsoa entiny eo amin'ny volovary, ny voloparaky, ny voamaina, eny hatramin'ny fiompiana trondro. Tosika lehibe ho an'ny fahaleovantena ara-tsakafo izany no sady manamafy ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Drafitrasana taon'ny Rajaonary Mampianina dia tena mety fa mahazo tombontsoa ny vahoaka aty ambany lalan-drano. Fambolem-bary, mahazo fambolem-bary sy ny voly sy ny sisa madinika ambany lalan-drano fa mahazo manondraka ny rano. Tena tsara zany ny drafitrasana napetraky ny Rajaonary Mampianina aty. Satria tena nahazo fambolay zany agnay aty amin'ny drafitrasana taona. Saosin'ny Rajaonary Mampianina zany nanao ny drafitrasana tao taty satria nagnome tombontsoa be kokoa. Honay aty Ambanivolo aty komine telo agnay ngaho le sepatsy. Dia mangataka zany agnay mangataka ny Rajaonary Mampianina mba hangataka foto-drafitrasa raiky koa hanao ziro aty amin'ny faritra misy anay ity. Satria be ny mahavidroko zany dia sahitanay ny mahavidroko mandalo an-tanà zany le fa misy jiro. Fa ankoatr'ireo dia notoloran'ny filoha Rajaonary Mampianina toeram-pandidiana koa ny ao Ambalavao Tsenimpaniry. Hôpitaly manaraka ny lentatakin'ny filampony io, misy toeram-pamelomana aina ho an'ny avy teraka ary toeram-pandidiana sy kojakoja momba ny fandidiana ny bevoka, césarienne, ny hernie ary ny appendicite. Misy efitra fandidiana roa, efitra ho an'ny nodidiana, efitra misy ny sapam-pandrarany échographie, radiologie, fivarotam-panafody ary afaka mandray marary 30 io hôpitaly io. Ambonin'izany nahazo kodiaran-droa 20 ny CSB ao Arindrano. Afa-paseranana ny vahoaka ny antony taloha zay dia mandefa olona mankany Fianarantsoa, eo no akaiky indrindra zany amin'ny resaka fandidiana. Amin'izao fotoana izao zany dia misana zany ny hôpitaly dia afa-paseranana tokoa ny vahoaka manoloana an'izay zavatra zay. Be dia be ny zavatra didina eto, ny aretina didina eto. Ny urgence aloha zany dia ny resaka fiterahana. Raha ny fiterahana zany dia vita soamantsara tsara eto izany zavatra zany amin'izao fotoana izao. Dia ny fandidiana ankoatran'izay ny urgence sasatsasany tahaka ny hoe ny hernie dia vita eto daholo izany zavatra zany. Raha ny viscéral zany dia presque vita eto daholo. Satria misy ny olona, satria misy an'izany manko eto amin'ity faritra Ambalavao ity misy ny olona izay voatroboky ny omby, tatrany omby zany dia misy vita eto zany ary ataona eto. Misy ny olona voatifitry ny bala vita eto koa zany. Be dia be ny olona manantona eto. Marina moa zany fa resaka chirurgie tena tenena amin'izay. Fa raha resaka médecine moa dia be dia be ny eto tanàna ny manodidina ny tanàna. Fa amin'ny maha référence anay zany ny efa sarotra avy any no tonga manantona eto amin'ity hôpitaly ity. Ka ireo sarotra ireo zany dia eo amin'ny manodidina ny 200 isam-bolana eo zany no manantona na eto. Madama Rasoa Nandrasana, mponina eto Ambalavao. Tena nanamora ny eto Ambalavao mihitsy ny fisian'ity hôpitaly ity satria afaka sitranina eto aby ny marary ny aretina rehetra. Tsy voatery mankany Fianarantsoa intsony zay vao afaka manao ny fandidiana fa efa misy bloky eto dia efa mahafa-pahasahiranana ny vahoaka eto Ambalavao. Tsy mifidy sarangan'ny olona ny eto fa afaka manatona ny hôpitaly eto avokoa ny olona rehetra. Mahafinaritra ny mpiasa eto, mahafa-po ny fandraisana sy ny fikarakarana. Ny toerana koa ny any amin'ny efitra mahafinaritra tsara, madio, ara-pahasalamana. Miriam Emely mitondra marary eto Ambalavao, hodidiana, tanjaza. Dia mba afaka fahasahiranana anay zany hatramin'ny misy an'ity bloky eto ity fa tsy miakatra amin'ny Fianarantsoa intsony. Mahafa-po izy aloha le mahafa-po
raha tsy nisy anytiany dia tsy dia voatery tsy maintsy niakatra teny Fianarantsoa foana fa dia mba nisy anytiany dia mba miadana ny fonina Mbalavoa manontolo madio tsara aloha ary ny mpiasa ato mitsikitsiky aby tsy mba misy miavinavina na ray azy sady madio ny toerana mianana taloha aloha dia ratsy sisy tena hoe faraisana ara-dalàna moa sady ratsy ny hôpitaly tsy mba sahala amin'izao ankehitriny izao dia mijaly sy nandrano safidy-jaliana tamin'izany misaotra betsaka ny filoha Era Jaonary Mampianina nanorina ity foto-drafitrasa ity fa mahafa-pahasahiranana ny vahoaka eto Ambalavao dia tohizy ny asa fa manampy ny vahoaka malagasy. Eto izay zany dia manolotra fisaorana feno ny fitondram-panjakana zay notariany Andriamatoa Rajaonary Mampianina satria tamin'ny fotoanany zany no nahitana izao zavatra izao ka dia raisinay voninahitra zany a ny misaotra an'io ray aman-dren'io zay nahafohy be tamin'ny fikarakarana anay eto Ambalavao ka nanome an'izao zavatra mahafinaritra izao. Ny rarianay dia nitohizany izao zavatra izao a mba hahafahan'ny mponina eto Ambalavao hisitraka tanteraka an'izao bloc opératoire izao.